Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star, kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny Vaovao. Ray andro mialohan'ny fionan'ny Baresy Benin ao anatin'ny fahavononana tanteraka ireo mpilalao amin'izao fotoana izao. Aorianan'ny fanazarantena androany vao fantatra ireo 1 ijoro voalohany raha nambaran'ny mpanazatra. Ngiadina androany tetsy vato ilay mpilalao kitan'ny baolina kitra afrikana Samuel Eto'o anatrika ny lalaon'ny Baresy Benin sy ny fanokanana kianjan'ny bareny tenany. Noverina an-tsekoly nanomboka androany ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy. Isy fijanonana isaky ny 2 volana ny fianarana hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Misy fivoarana niady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Latsaka ny 270 isanjato izany amin'izao fotoana izao. Tsy mbola ampy anefa ny pekady entina miady tanteraka n'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena arahy maso akaiky ankehitriny ny variant vaovao avy amin'ny tsimikaretina coronavirus hita tany Colombie ny volana janoary teo. Raha ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny OMS. Variant izay manomboka mahazo vahana any amin'ny faritra atsimon'ny Amerika ankehitriny. Ny andidin'ireo vetra. Salandra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany hiny anombotsika ny vaovao amin'ny ty voalohany volana septambra ty dia ao anatin'ny fahavononana tanteraka ireo mpilalao amin'izao fotoana izao andro ray mialohan'ny fionan'ny Baresy Benin aorianan'ny fanazarantena amin'ity androany ity vao fantatra ireo 1 ijoro voalohany rampitso raha nambaran'ny mpanazatra fanadina. Ambony ny herijika ho an'ny mpilalao mandrafitra ny Barian'i Madagasikara ao anatin'izao andro ray andro mialohan'ny lalao izao. Raha ny nambaran'ny mpanazatra ao anatin'ny fahasalamana avokoa ny rehetra ankehitriny ary mifantoka tanteraka amin'ity lalao lehibe ho an'ny andron'ny rapitso ity. Tombony lehibe ho antsika ny namelan'ny CAF sy ny FIFA ny isian'ny mpijery baolina ity lalao ity ka hampiakatra ny moral n'ireo mpilalao. Ny hariva teo no nanao fanazarantena faran'ireo mpilalao malagasy ka aorian'izay vao ho fantatra ireo 120 hiditra voalohany raha ny nambaran'ny mpanazatra Eric Rabesandratana. Naneho ny fahavononany tanteraka ihany koa ireo mpilalao tarihin'ny kapiteny. Eto Madagasikara aloha voalohantsika manao amin'ny kianja manara-piantsotsan'io fa mintsy mantena zay fa tsy haiko nahitanareo daholo reny match nataontsika tany Egypte reny ny terrain rehetrarehetra dia ohatran'io daholo. Donc tsy maintsy ataonay izay mety satria revo tsara ny terrain dia tsy maintsy mivoaka ny jeu. Dia eo amin'ny resaka état d'esprit indray efa avy niteneniko tao hoe Coupe du Monde zany tsy moramora zany na tsy ho ataon'olona rehetra fa ataonay amin'ny fo ibola rapitso ary tsy maintsy maresitsika. Ankoatr'io hanao baolina no antondian'ireo mpilalao eto an-tanindrazana ka tsy niditra mihitsy teo amin'ny disadisa nisy teo aloha izy ireo. Non, zay amin'ny za tsy dia afaka mamaly loatra an'izay satria ny antodianay ity hanao baolina ka tsy maintsy mifantoka amin'io baolina ho ataonay rapitso io ninina mitsanga zany aferan'ny ino moa ny fanjakana sy ny fédération fa ny antodianay ity dia hanao baolina dia tsy maintsy hanomeze farafahaizanay zay mba hakana an'io 3 points io rapitso. Marina aloha zany fa Morel sy Marco anisan'ny important be amin'ny Baria ka zareo moa tsy afaka satria hoe blessé dia ao efa misy joueur konkoa mahavitany Morel sy Marco. Rapitso amin'ny 7 arivo araka zany ny fotoana etsy amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina
lalao eo anany bareny Madagasikara sy Benin. Ngadana androany tetsy vato ilay mpilalao kitan'ny baolina kitra afrikanina Samuel Eto'o anatrika ny lalaon'ny Bari sy Benin sy fankanana ny kianjan'ny Bari ny tenany amin'ny zany Abraham Randriamanana. Androany tolakandro no nigadina teto Madagasikara tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ilay mpilalao baolina kitra fanta-daza ty Afrika Samuel Eto'o taorian'ny fanasan'ny filoham-pirenena ny tenany anatrika ny lalao ionan'ny Bari any Madagasikara sy ny écurie-ny Benin ao anatin'ny fifanitsanana ho tompon-dakan'ny baolina kitra 2024. Ma présence témoigne déjà de mon soutien. Ny fahatongavako eto dia maneho ny fanohanako ireo mpilalao, mirary ny tsara rehetra ho azy ireo ny tenako ary mirary lalao tsara ihany koa. Ho voninahitra ho azy ireo ny ahafahana misolon-tena ny firenena ary ny ahafahana mitondra fanantenana sy fifaliana ho an'ny vahoaka malagasy. Maintenant qu'il rêve vraiment de rendre ce peuple. Nisaotra ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana indrindra ny filoham-pirenena Samuel Eto'o manoloana ny fananganana foto-drafitrasa eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tosika ahafahana mampandroso sy mitondra fanovana ny taranja baolina kitra ty Afrika ny fananana foto-drafitrasa vaovao raha ny fanazavana. Moi à une époque tamin'ny andronay nanao antso avy izahay mba hisian'ny foto-drafitrasa toy izao sitrahan'ny zareo izao. Ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa dia sakana tsy nahafahanay nanatratra ny tanjona napetraka. Ankehitriny tsy misy intsony ny sakana tsy ahatratrarantsika ny nofinofy ho amin'ny tsara kokoa. Mino fa ho tsapan'ny tanora ankehitriny ny lalana misy sokatra ho azy ireo. Mino fa ny fitambaran'ny ezaka ataontsika rehetra ty Afrika dia hitondra antsika zona indray ny amboara ho an'ny tompon-dakan'ny baolina kitra maneran-tany. Cette somme d'efforts nous amènera peut-être un jour à gagner la Coupe du Monde. Nanatanteraka ny fitiliana Covid-19 Samuel Eto'o nandritra ny fahatongavany tetsy amin'ny seranam-piaramanidina androany tsy aivina isan'ireo mpilalao baolina mendrika indrindra ty Afrika Samuel Eto'o ny tenany izay anisan'ny mpilalao teo anivon'ny klub an'ny FC Barcelone ny taona 4-4 hatramin'ny 7-4 klub izay tompon-daka nandritra ny Ligue des Champions 4-4 sy ny 7-4 teo ihany koa na mpilalao azy teo anivon'ny klub an'ny Inter Milan taona 7-4 hatramin'ny taona 12-4 izay nivoaka mpandresy nandritra ny Ligue des Champions 4-4 ankoatra izay anisan'ny voaositra ho mpilalao baolina kitra ty Afrika mendrika indrindra Samuel Eto'o ny taona 3-4 ny 4-4 ny 5-4 ary ny taona 10-4 isan'ireo nandrobaka ny kana ihany koa ny ekipa-pirenen'ny Cameroun nisy azy ny taona 2 sy ny taona 2-4. Tontolon'ny baolina kitra izay hatrany dia novalian'ny CAF sy ny FIFA ny fangatahany Federasion Malagasy sy ny baolina kitra amin'ny fangatahana sy ny mpijery amin'ny lalaon'ny Bari sy Benin rahampitso na mafisiny izy ireo fa olona ray alina ihany no afaka mijery ny lalao. Henri Florian. Taorian'ny fahatongavan'ireo teknisiana sy iraka avy amin'ny Confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF omaly izay nanatanteraka ny fitsirena ifotony kianja Bari Mamasina namaly ny fangatahany Federasion Malagasy ny baolina kitra tamin'ny alalan'ny taratasy mazava nalefa teo anivon'ny FMF ny CAF sy ny FIFA ary nanamafy fa nahazo ny homologation finale ny kianja Bari Mamasina ary neken'izy ireo ihany koa ny ahafahan'ny mpijery miisa iray alina manatrika ny lalao fifanitsanana Coupe du Monde izay eo ny Bari sy Benin rahampitso amin'ny 7 na 2 alina aza ny fangatahan'ny Federasion tany ambolohany sy nisy afa-tsy iray alina no neken'izy ireo tamin'izany. Nambaran'izy ireo tao anatin'ny taratasy nalefa ho an'ny Federasion Malagasy ny baolina kitra ihany koa fa mba ho fanajany ny fepetra ara-pahasalamana no nahatonga azy ireo nametratra ho ray alina ny isan'ny mpijery manatrika ny lalao. Niarahaba manokana antsika ihany koa ny CAF sy ny FIFA tamin'ny fahavitan'ny kianja manara-petratra sy goavana ity. Makasika ireo tapakila ny lalao izay ho ataon'ny Bari rahampitso kosa indray dia natokana ho an'ireo mpakafy baolina kitra ny eny amin'ny Gradin tapakila izay nozaraina maimaim-poana. Misy kosa ny tapakila VIP eo amin'ny tribune izay amidy 2 alina sy 3 alina ariary eny an-toerana ihany rahampitso. Verina fizarana tapakila eny amin'ny kianjan'ny Bari Mamasina manomboka androany sy ny zoma fahatelo ny volana septambra ho avy izao ho azay anatrika ny fitokanana ny sabotsy ho avy izao ihany koa. Tsara moa mampafantatra fa andeha mivantana amin'ny TVM sy ny RNM ihany koa ny lalao sy ny lanonana fitokanana izay kianjan'ny Bari izay. Fa tontolon'ny fifidianana kosa indray dia ho tapitra afaka 2 volana ny fitoam-piasan'ireo mpiambina eo anivon'ny CNI. Ilaina ny fanaovana tombana ahitana ny tsara sy ny ratsy sy ny mety sy ny tsy mety raha ny fanazavana azo fanadina. Afaka 2 volana ho tapitra tanteraka ny fotoam-piasan'ireo mpikambana mandrafitra ny CNI na ny vahomiera mba leo tena misana ny fifidianana.
Ireto mpikambana mandrafitra ny CNI ireto izay nahavita tanteraka ireo fifidianana izay nifandimby teto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara, niainga tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2024 ary farany teo ny fifidianana izay loholo ny Madagasikara. Ny fifidianana senatorialy ny taona 2024 no nanomboka ny kirakira fifidianana ireto mpikambana mandrafitra ny CNI ireto. Raha toka ny fifidianana senatorialy taona 2024 farany teo iny no fifidianana farany izay ho totosainy raha tsy misy trangan-javatra tampoka eto amin'ny tany sy ny firenena ka ilana ny fifidianana. Manana 80 andro hanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny CNI ireo rafitra manana sontena amin'izany. Ankilany, miandry ny didim-panjakana mamaritra ny fifidianana ireo izay handrafitra ny birao maharitra ny CNI vao afaka mifidy ireo mpikambana ireo. Isan'ny nanamarika ity rafitra nisahana ny fifidianana madiva hamarina ny fotoam-piasan'ny ity ny resaka doublon, nambara ny filoha lefitra ny CNI tamin'ny fotoan'androny izay niteraka resabe. Fa eo ihany koa ny fiverimberenan'ny olona ao anatin'ny lesy mpifidianana izay tsy mbola nahitana vahaolana ny fampienana iny mety ho hosoka amin'izany. Misy teboka mila tsaraina ny eo anivon'ny CNI raha ny nambara ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena. Raha miresaka rafitra tsika ahoana ny fomba nanendrenan'io rafitra io, atraiza ny tamberina andraikitra io rafitra io, tokony anao tatitra amin'izy io rafitra io satria amin'ny ankapobeny izay mpanendry an'ilay solotenany ao no anaovan'ilay solotenany mitatitra. Dia hita eo zany hoe ahoana ny fomba hipetrahany fa eo amin'ny sehatra nasionaly zay, fa rehefa misehatra eny amin'ny sehatra ny faritany faritra ny distrika ny commune dia miova izay zavatra zay ka lasa ilay rafitra fohibe indray no manendry an'ireny tokony andraikitra ireny. Dia izany rehetrarehetra zany lasa manimba n'ilay fisolotenan'ilay ataontsika hoe le collège na ilay vondrona samihafa izay miantsehatra ao anatin'ilay fitantanana an'izy ka. Nanao ahoana ny tombanezaka nataon'ity rafitra mpikirakira ny fifidianana ity nandritra izany. Maro ny mpanao politika sy ny antoko politika no nilaza fa tsy nahomby fa nanjakan'ny halabato sy ny kolokolo ny raharaha mpifidianana. Tsy vitsy ihany koa ny nilaza fa nahavita ny andraikitra nampanaovina azy ny CNI na teo aza ny fanakianana maro lafy. Tontosan'izy ireo antsakany sy andavany ihany koa ireo fifidianana ny fandimby ary tsy nisy korontana loatra ka nahatazona ny filaminana sy ny fitoniana ara-politika izany. Ny volana Oktobra izao raha nifantatra no hirosy ny fifidianana ho an'ireo mpikambana mandrafitra ny CNI ity. Fa isan'ny asa lehibe miandry ihany koa ny fikitihana ny lalàna izay efa misy amin'izao fotoana izao mba hahafahan'ireo malagasy any ivelany mandray anjara amin'ny fifidianana araka ny fampanantenany ny filoham-pirenena. Tontolo ny fanoherana kosa indray dia tsy nahomby amin'ny ankapobeny ny dia ny filoham-pirenena tany ivelany faranteo raha nambara teo anivon'ny RMDM tsy nisy ny efitra mivaingana raha ny fanazavan'izy ireo. Henri Florian. Androany, naleo ny fomba fijeriny mahakasika ny dia ny filoha tany ivelany. Ireo mpikambana mandrafitra ny RMDM matetsy amin'ny fibentoeran'izy ireo Etsbelair. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy nahita mboka ny dia ny filoha tany antoerana raha toa ka tsy nahaleny ireo mpandraraha ny ampiasa vola eto amintsika. Salasala daholo ny mpandraraha no investissement eto amintsika noho ny atao hoe fitavozavozana ve sa noho ny tsy fahaizana amin'ny andraikitra izay atao satria fandrimpahalemana na insécurité physique na ny insécurité d'investissement tsy maharesy lahatra ny mpandraraha ho avy eto amintsika. Zany fepetra zany nefa tokony fanjakana no mametraka mba ho avy ny olona misy fitoniana eto ary misy atao hoe fanamorana eo amin'ny fanatanterahana zany hoe investissement atao izany ka aminay zany dia hoy zany tsy namokatra indiny fa tsy hita mazava tsy hita misongadina izay tena hoe voandalana. Titsankilany ilaiza ihany koa izy ireo fa tsy misy ny fomba hahafahan'ny fanjakana misambotra ny fanirisoa Herinevo arakaraka ny lalàna manan-kery no jerena. Ny fitonatonana ny mitondra fanjakana mandefa mandadare international nefa tsy misy antony le izy, tsy misy motif tena hoe convaincant. Misy ny voalaza misy ny fanarana amin'ny raiky amin'ny dimampolo convention sur le statut des réfugiés izay nisoniavy Madagascar tamin'ny taona 1970 ary voalaza ao anatin'izany fa hoe ny olona tsy avy enjena noho ny fanehoana
fanaran-kevitra zany l'opinion zany a l'opinion politique farany noho ny tsy famelana malalaka azy ireo hanana anjara fitenenana eo anivon'ny haina manjerim-panjakana hanatanteraka hetsika lehibe izy ireo ny herinandro avy izao any Antsirabe. Komiantsy ny RMDM rehetra manerana ny nosy afaraka amin'ny folo ny volana septambra zao fa hanao hetsika lehibetsika any Antsirabe amin'ny fotoana io satria tena fa varinakady tsy latsaka katerena ny firenetsika ka tsy ho avelatsika ho viravirainy olona amin'ny tsy mety ity tanindrazantsika ity. Hoentintsika makany Antsirabe ny fankalazana faharotaona ny RMDM. Hoentintsika makany Antsirabe ny fehi-kevitra mandra-pahazoty RMDM miteny malalaka ao amin'ny aino anjerim-panjakana dia hoentina mitety any Madagasikara iny fehi-kevitra zay tapahany RMDM iny mandra-pahareny zao Madagasikara ray manontolo zao. Andrasana araka izany ny mety hoako ny fihetsiketsehana tanterana avy ao anivon'ny RMDM ireto. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia miverina an-tsekoly nanomboka androany ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra manenana ny nosy isy fijanonana ihany koa isaky ny roa volana ny fianarana hoy ny tompona andraikitra anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena io ny nasaina. Androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy amin'ny taom-pianarana 2024 ity. Izara dimy ny fandaharam-pianarana amin'ity taona ity fa tsy telo tahaka ny teo aloha hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Calendrier dia manomboka ny 1 septambra dia mizara bimestre indimy dia misy fitsarana zany eo amin'ny herinandro dia ny vakansy Noël roa herinandro ny fitsarana ny paka ohatran'izany fa reo elanelany zany dia herinandro no mitsaka kely ny fanadinam-panjakana dia tsy amin'ny farany taona ny fatapafara ny fidirana amin'ny grande vacances dia ny faefatra amby roapolo ny volana jona 2024. Na eo aza ny fiovana entina amin'ny tontolon'ny fampianarana mbola misy hatrany ny série A, C, D ho an'ny kilasy famaranana amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Fiara vaovao zany sciences économiques et sociales dia misy zany lycée efa tonga terminal dia mifoana tsikelikely zany ny vonden'ny lycée reny ny A, C, D. Ny eny mbola tsy nanomboka dia entaniny izy ireo anomboka piditra an'izany fandaharam-pampianarana vaovao SS vaovao eny amin'ireny lycée reny sy lycée privé. Ny marina dia zao mbola misy ihany ny bac ACD amin'ny herintaona fa tsy atao zay voavoanisy zany misy ny ACD ary misy ireo ilay série vaovao L, S sy OSE. Teny amin'ny CEG Anosibe no nanamarina tamin'ny fomba ofisialy ny fisokafana taom-pianarana 2024. Ho an'ireo sekoly tsy miankina kosa indray dia 10 andro mialoha ny fidiran'ny mpianatra ho an'izay sekoly tsy miankina izay mikaikaika ireo ray aman-dreny manoloana ny fiakaran'ny avidin'ny fitaovam-pianarana amin'ny ankabeny manodidina ny 10 alina sy iray hetsy ariary no lanin'ny mpianatra iray ankoatra ny inscription sy ny écolage io na sainatra. Ny alatsinainy izao no iverina an-tsekoly ny ankamaroan'ireo mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina noho ny fasahiranana tamin'ity herinandro ity vao nividy fitaovam-pianarana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny. Na io aza ny fasahiranana amin'ny fiainana andavanandro laharam-pameny ireo ankizy ary tsy maintsy fidiana ireo fitaovana. Manampy io ny fahakelezan'ny fotoana ny atony ny fampianarana tamin'ity taona ity izay iray volana ihany ka tsy ampinakanabahana hoy ireo ray aman-dreny. Tao ireo nampandefitra ny fitondrana ny ankizy ny ala sasatra. Fanakaiky ohatra le fidirana tamin'ny vakansa zao dia le fitaovam-pianatra ny sonitra daholo. Tsy nanao vakansa mihitsy ny aloha tompoko fa dia nanomana ny fidiran'ny mpianatra fa amin'ny herintaona manomana vakansa tsaratsara satria le fidiran'ny mpianatra tsy maintsy atrehina fa ny vakansa azo angatahan'andro. Mahasolo vao mahafinaritra. 1 million ny zazaray dia mitombo arakaraky ny klasiny. Ny anay aloha dia atreto isaorana an'Andriamanitra fa namboly vary dia tsy mividy vary. Fa teo amin'ny ohatra hoe sakafo sy ny kojakoja ny lamaody zany efa tsy ampidirina fiainana tsony
fa dia nanangona vola tsikelikely nanatambarana ampidirana andreo mpianatra ireo. Ho an'ny hafa izay miditra aloha no fenona ny fitaovany, ireo ilaina amin'ny fiandohan'ny fampianarana no vidina. Ny kahie zany manodidina 3,000 alina paquet kahie anankiray. Dia ny anay zao zaza telo mety manodidina 1 million aloha tsy ampy satria kitapo anankiray zao 5,2 alina mora indrindra. Dia izay miditra aloha no vidina satria tsy miara-miditra ny mpianatra dia izay miditra aloha no vidina fitaovam-pianarana. Tonga dia collage manodidina ny 3 alina eo zany zaza anankiray. Arakarak'ilay sekolen'aran'ilay zaza ihany fa raha ho anay manokana aloha manodidididina ny any amin'ny 3 hetsy any angamba vao matafiditra nisy 3 mianadahy. Ho an'ity renim-pianakaviana ity nivarotra zanakisoa izy ahafahana mividy ireo fitaovam-pianarana sy mampiditra ny zafikely ny hianatra. Tena sahirana mafy mihitsy. Ny anazy zao zafikely no mipetraka ao aminy keo dia tena le vidy fitaovana tena misondrotra be daholo. Ka zao nitondrana andreo zao tablier anankiray zao 1,2 alina ny tablier anankiray, ny kahie mifaramora tsy vararivo le vidianantsika teo. Mifaramora. Dia mbola tsy zao fa dia tsy njaraina araka izany izay hita eo am-pelantanana. Sy ninina fa dia miompy sy mamboly dia kisoa zao no tena antofimpinay. Dia le kisoa nefa nisy fotoana ny hoe azo alefa sy tsy azo alefa dia rehefa tonga eo amin'ilay fotoana tsy andefasana le zany dia tena sasahirana. Dia tamin'ity zany inona no namidy zao afahana mampiditra mpianatra? Zanaka kisoa kely zao no namidy. Ankoatra ireo kojakoja-pianarana, isan'ny mbola efaina ny sara-pisoratana anarana sy ny écolage mialoha ny fidirana ho an'ireo eny amin'ny sekoly tsy miankina. Mikaikaiky vokatra izany ireo ray aman-dreny manan-janaka maro, saingy miatrika satria ny fianarana no lova tsara indrindra. Lafimavao hafa kosa indray dia ahafahan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany manaraka ireo fenitra fandraisana avahiny mitohy ny fampiofanana azy ireo. Raha efa nanao izany ny tany Nosy sy Antsiranana, mpisehatra miisa 540 no hanao izay fiofanana izay ho amin'ny faritra Analamanga. Misy larana ary zao. Mitohy ny fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany mikasika ny protocole Covid-19 rehefa miverina misokatra ny lanitry Madagasikara. Ho an'ny faritra Analamanga ny toto-saina nanomboka ny 30 aogositra teo izay fampiofanana izay. Mpiasa eo amin'ny sehatry ny hébergement, restauration sy ny établissement de voyage et prestations touristiques miisa 520 no sitraka izany. Efa nazo izay fampiofanana izay ihany koa ny any amin'ny faritra Nosy be izay ny toto-saina ny 13 aogositra teo ary ny 14 aogositra ny tany Antsiranana. Raha tsy ahivana, teo anelanelan'ny volana febroary sy ny volana jona 2024 efa nisy ny fampiofanana ny ireo mpandrarà amin'ny sehatry ny fizahantany izay miisa 70 fampiofanana izay nomen'ny ministera ny fizahantany. Ndrembava kosa mahakasika ny antontanisany Covid-19 eto Madagasikara dia araka ny tatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny olona lavony avalinaretina Covid-19 teto Madagasikara. Efatra ny tranga vaovao. Raha ny olona sitrana soamantsara valy kosa raha mbola ao anatin'ny forme grave. Nen'izantsika ny vaovao kosa indray dia commune miisa 3 voakasiky ny rokady arivo no miara-misalaha amin'ny fanaraha-maso sy ny fanadiovana izany. Isy arak'izany ny fametrahana lamina vaovao momba izay fanadiovana sy fanaraha-maso izay ionina zay. Commune Antananarivo renivohitra, Ankadikely, Ilafy ary Ambohimangaikely izay voakasiky ny lalana rokady arivo no miara-mientana amin'ny fitazomana ny endriny ankehitriny sy mikojakoja izany. Fa ihany koa manadio ity fotodrafitrasa ity hoendriky ny tanàna. Misy teboka anankifito amin'ny fanokafana izao mpiara-miasa amin'ny resaka rokady zao ary mbola verimberinay foana ny fanentanana. Ny fahadiovana dia vantsika ihany fa ny fanampiana amin'ny resaka fanangonana no karakarainay commune anankitelo amin'izay resaka fanadiovana izay. Mpivarotra hoe tena hoe misy mpivarotra dia izay mihitsy ny zavatra ilana izay nanentanana ny zareo anatin'ny gendarmerie police nationale hoe ny ariam-bus tsy azo hijanonana. Rehefa tsisy mijanona ny ariam-bus mazava ho azy fa miala daholo no mpivarotra amin'ny sisiny sarara-bavarary ny amboany fa mbola hita eo ny lafiny teknika andaminana ny sazy ho apetraka ho an'izay tsy manara-dalàna amin'ny resaka rokady. Isan'ny arahan'ny telotota misalahy ihany koa ny fampianarana sy ny fanentanana ny mpampiasa lalana ary ny fandraisana andraikitra ho an'ireo mini mandika lalàna.
manana lalana vaovaotsika faly fa miteraka didy tsy miandry ny afitsika fa isika ny fotony mandray andraikitra samy nahatsapa fa efa misy andraikitra nyraisin'ny fanjakana anisan'izany ny fanadiovana anisan'izany koa ny fanarahana ny fepetra rehetra izay ilain'ny rokady resahana moa reny sarety mandehandeha reny bisikileta mandeha amin'ny voandalana ny tsena izay atahorana hiditra aty amin'ny lalana vaovao no tanterahana androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fifanaovan-tsony mariky ny fiara-miasa sy ny fandraisana andraikitry ny komuna Telitoto amin'ny fikarakarana sy ny fanarahamaso ny rokady dia revo. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo. Zoom sur les métiers d'avenir. Telma et l'Alliance française d'Antananarive vous présente le carrefour de la formation des métiers et de l'emploi, 5e édition, les 27 et 28 août à l'Alliance française à Davamar. Au programme, exposition, conférences, ateliers, entrée libre. Venez nombreux. Fenofalina ny tontolo andronay mba manararaotra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao. Réussis à rentrer avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy za fa Andriamatora Danoara Julien zay tompony ndraiky eo anivon'ny précaisse ankady fotsy mirabanao tonga zao atao anatin'ny fampalalam-baovao fantaniana petraka aminao voalohany hoe inandray ary maresaka sy masaka azo rosonareo avy amin'ny précaisse ankady fotsy. Voalohan-tenina eto amin'ny précaisse ankady fotsy aloha dia miaraba anao dia miaraba ny vahoaka malagasy zay manaraka ny Cool TV amin'izao fotoana zao. Ny précaisse eto ankady fotsy dia manomana concours administratif fanadinam-panjakana maromaro vitsivitsy. Ny voalohany amin'izany zao dia ny agent vérificateur ny contrôle financier zany hoe manana diplôme licence farafahakeliny fa licence maîtrise na master 1 master 2 doctorat zany dia ekena avokoa lasy vavy zany io valambe folo taona ka hatramin'ny 70 taona zay le agent vérificateur en contrôle financier zany zay. Dia ny concours-n'izy io dia amin'ny 14 octobre ho avy zao. Fanaterana ny dossier dia 17 septembre. Ny faharoa dia ny ACMIL. Ny ACMIL moa zany dia ny concours koa dia amin'ny 13 décembre ho avy zao. Dia ny fanaterana ny dossier kosa dia 12 novembre. Io zany dia bac plus 2 la na vavy zany afaka manao an'izy io daholy. Dia ny manaraka koa dia ny ENECATO zany. Ny ENECATO zany mandray zany zay anomana ny droit, ny économie, gestion, sociologie, dia ny agro ary ny polytechnique. Ny orinan'izay dia mbola mandray ihany koa zany zay zay hiditra anara-fanadina amin'ny assistant d'administration niveau BPC amin'ny NFA zany. Dia ny adjoint d'administration niveau bac ary ny contrôleur en travail niveau bac. 12 taona ka hatrany amin'ny 15 taona kosa io le ao amin'ny NFA io. Ny ACMIL 12 taona ka hatrany amin'ny 9 taona.
dia ny concours-ny amin'ny NFA zany amin'ny 3 novembre mbola mandray zay fa miazakazaka kely zay tianao n'izy io zany a ny fanafananterana dossier dia 24 septembre ho avy zao zay ny misy précaisse hatramin'izao aloha rina kosa ary mampiavaka anareo amin'ny reo hoe fampianarana sasany ny anay zany zao a le ohatrany mahazatra ny taranja anankiray dia misy mpampianatra 2 na 3 mihitsy ara amin'ny anankiray indrindra moa ny français zany français zao amin'reto le INEFA reto le assistant d'administration niveau BPC adjoint d'administration niveau bac sy ny contrôleur en travail niveau bac dia misy français zany a de base mpampianatra anankiray zay misy français atonontonony misy mpampianatra anankiray ary ny français tena avoleta soutenu dia misy anankiray ihany koa ary aiza kosa ary nahitana zany hoe précaisse encadre fotsy zany ankoatrany hoe encadre fotsy satria maro ihany koa no milaza hoe misy précaisse eto Antananarivo zay indrindra mantsy betsaka ny ohatran'ny somary misoloky kely an'le anarana précaisse fa ao encadre fotsy ihany any précaisse mibro encadre fotsy ao ihany eny encadre fotsy izy zany a 30 metatra ao ambanin'ny échelle encadre fotsy a dia amin'ny 10 metatra ao ambonin'ny hectare raha avany atameny ianao zay ny précaisse encadre fotsy zay ny téléphone nazahoanany précaisse dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 034 13 234 20 034 13 234 20 ny amaranantsika anazy ary afaka averinao ve ny fanentanana sy ny mombamomba an'ireo zavatra arosinareo ho atsika rehetrarehetra zay manana zay diplôme fanandrify sy nyzay rehetra takina amin'izay fanadinana zay miseho dia tsara dia manala fanadinana dia zao satria tsy indromandry ambavahady ny valala fa zao dia efa aboarina fiainanao zany satria no avinao manontolo no jerevana ao moa zany le lazaintsika teo ny agent vérificateur amin'ny contrôle financier diplôme ilaina am'zany dia licence farafakeliny maîtrise zany master 1 master 2 dia ny doctorat dia ao koa zany ny NIAC 1000 dia bac plus 2 zay amin'ny 13 décembre ho avy zao ny concours ny agent vérificateur teo zany dia amin'ny 14 octobre ny concours dia ao koa zany ny NECATSO zay misy ny droit économie gestion sociologie ny agro ary ny politique zay homanina ihany koa dia amin'ny 4 octobre io no manomboka ny NIAC 1000 amin'ny 10 septembre dia ny NFA moa efa nanomboka fa mbola mandray zay amin'ny assistant d'administration niveau BPC adjoint d'administration niveau bac ary contrôleur du travail niveau bac dia ny concours amin'ny 3 novembre fa hiazakazana ihany ny fametrahana dossier satria vetivety kely dia tapotra ny fepotona ametrahana zany dossier zany dia viany indray mandeha fa NIAC 1000 ny agent vérificateur ny assistant d'administration adjoint d'administration contrôleur du travail ary ny NECATSO zay no maniny précaisse NECATSO fotsy amin'izao fotoana zao ankatrana ireo nitondra andreo vaovao sy zavatra tsara ho fatana mahakasika izay fanomanana ao amin'ny précaisse encadre fotsy zay sara tompoka zay mahakasika ny fa misy fivoarana ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara latsaka ny 2 isan-jato zany amin'izao fotoana izao tsy mbola ampy anefa ny paikady entina miady tanteraka amin'ny zany miselarana ary zao araky ny fanadiadiana mixa ny taona 20 sy 2020 isan-jato ny zaza latsaky ny 5 taona no iarany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka nisy fiatraika mibetsaka amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny fisian'ny valanaretina Covid-19 raha ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny Office national de nutrition. Tsika tsara fa maneran-tany tsy atao amintsika ihany dia tena misy fiatraikany tokoa zany valanaretina Covid-19 zany misy oran'Andriamanitra aloha atao amintsika izy zao tena efa azo atao hoe tony tanteraka zany voafehy tanteraka valanaretina io na izany tsy zany nefa ary dia efa atao hoe taona faharoa zay iadivana amin'izany valanaretina zany manerana zao tontolo zao ary anisan'izany Madagasikara misy fiatraikany tokoa zany amin'ny lafiny maro
raha tsy laza fotsiny amin'ny hoe voafetra ohatra ny fahazahoana ny vesivesy nisy fotoana zany a mametra ny vezivezen'ny vokatra teo amin'ny etomanan'ny tokatrano tsirairay avokoa izay afaka hividin'ny sakafo koa dia misy fiantraikany teo amin'ny fitadiavana na mivantana zany a na ankolaka dia misy fiantraikany amin'ny fanjarian-tsakafo marerana Madagasikara ny valanaretina Covid-19 ka izany indrindra no antony hoe anamafisana zany a ireo fepetra rehetra sy ireo tetikady rehetra ahafahana miarina eo anatrehan'ny vokatra izany valanaretina Covid-19 zany. Raha ampitaina tamin'ny taona 2024 anefa azo lazaina fa efa nahita mpienana izay tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay raha ny fanazavana hatrany tsy mbola ampy ny ady atao izay mila amafisina bebe kokoa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zanona zany nefa araka nefa filazako ombianombeny rehefa mba misy ny sehatra fana mizary izany a dia efa midina io taremarika io fa miandry zany a ny fanamafisana avy amin'ny fanadiadiana indray a mahasana zany azo lazaina hoe mahasana ny Madagasikara manontolo a enquête d'envergure nationale zany ahafahana mamoaka izay taremarika vaovao izay fa ny azo antoka dia fa midina ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ary raha ilazandray koa hoe ny tany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika indrindra raha na mbola tsy manontany ary nareo dia efa valiko zany any atsimo hoe midina koa ireo isan'ireo zaza izay tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ankehitriny any atsimo no ireo fandraisana tanana sy ireo atao hoe hetsika rehetra ny araha misy alana rehefa mahaverim-bolo moa fa mba nisy orana teo dia miakatra ny vokatra zao fa na izany naty zany ho avy indray moa zany a ilay fotoana hoe période de soudure dia efa miomana koa zany a sahady any amin'ny hatrehana zany a atao hoe période de soudure no filaza azy zany hoe io le fotoana zany izay hoe tsy misy intsony ny vokatra iandrasana ny vokatra amin'ny herintaona miakatra indray dia efa miomana amin'izany avokoa indray a ny sehatra rehetra indrindra zany a ny fanjakana malagasy. Nototsaina Androany Tetsy Anosy ny andiany faharoa amin'ny fivoriana an-tampony ny fanaraha-maso ny tetikasa Pazany Sahaza izay evatsiany gouvernemanta japonais vola entina amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny reny sy ny zaza eto Madagasikara. Faritra telo no iompanan'izany Amoronmany, Vakinankaratra ary Tasy. Tontolo ny fitrandrana kosa indray tena nao fanambarana ny maraina teo ny olombe makasika ny tetikasa base toliara any antoerana any tsy manaiky hatramin'ny farany izy ireo amin'ny siny izay tetikasa izay araky ny fanambarana natao nambinina Ravelo Arsan. Tsy anaiky hatramin'ny farany fitrandrana fahasimana ny orinasa base toliara ireo olobe masikoro araka ny nambaran'izy ireo nandritra ny fanambarana nataony androany. Antony ity fanoerana ity no ny fahasimbany tontolo iainana sy amoniny fotom-pivelomana ireo amponiny. Herinay amin'ny herinay rehetra ny tetikasa base toliara. Toerana rovana io toerana tian'ireo hitrandrahana fasimainty io. Tsy mahasalama olombelona sy ny tontolo iainana ny fitrandrahana fasimainty toy izay efa hita ao Fort-dauphin. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijerena akaiky ity raharaha ity sy ampitsatra ny tetikasa. Mangataka anao Andriamatoa filoha hajaina Andry Rajoelina izahay mba hanampy anay amin'ny fisakanana sy fandravana an'io tetikasa base toliara io. Araka ny fantatra, mizara roa hatrany ny hevitra manoloana io tetikasa io amin'izao fotoana izao. Ao ireo manaiky, ao ireo mitsipaka izany araka ny nambarany ireto olobe ireto. Koa andrasana araka izany mety fanapahan-kevitra roa sy ny fanjakana sy ny orinasa. Lafa vaovao hafa kosa indray dia tsy ampisan'ny vaditany eto Madagasikara raha oharina amin'ny lapan'ny fitsarana ho ny eo anivony ho lafitry ny vaditany izay nanatateraka famindram-pahefana tamin'ity androany ity nambinina Ravelo Arsan. Miisa 420 ny vaditany manerana ny nosy. Isa izay mbola tsy ampy raha mitaha amin'ny isan'ny vahoaka sy ny lapan'ny fitsarana. Tanjon'ny ministera ny fitsarana ankilan'izay ny ametrahana ny fitsarana mbaratonga voalohany manerana ireo distrika 710 eto amintsika. Ny lapan'ny fitsarana tsiraray avy izay farafahakeliny ahitana vaditany miisa 3. Tanjona amin'ity 3 taona manaraka ity araka izany ny ampitombo ireo vaditany miasa eto amintsika. Anangana isika ny école de procédure efa nisy ny fanarahana natao convention de partenariat ny arahana tamin'ny école de procédure atao Paris dia ezana zany ny ano totosa azy ao anatin'ny 3 taona manaraka.
dia zana ihany koa ny avita ny fanovazana ny rafitra ny fivalintany satria ny rafitra misy amin'izao fotoana zao zany dia efa rafitra efa ela dia ela. Hiezaka ihany koa zay hiaraka amin'ny ministera piay ny ampitombisa ny isan'ny fahatany eto Madagasikara fito amby roapolo tapitrisa malagasy amin'izao fotoana zao ny fahatany miasa tompon-toerana dia miisa eo amin'ny 970 amin'ny 100 eo. Mbola lavitra dia lavitra ny isa ka zay zany no ezahana mihitsy hiaraka amin'ny ministera mba ho fenoana vahatany daholo ny tribunal rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Totosan'ny tolakandro teo ny famindram-pitantanana teo amin'ireo mpikambana mandrafitra ny bureau lavitry ny vatany eto Madagasikara teo aloha sy ireo mpikambana vaovao izay hiasa mandritra ny 3 taona. Tontolo ny fitaterana kosa indray dia niakatra an-tahan'ireo mpandeha tamin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra teo iny raha teny amin'ny fasan'ny karana no jerena. Anteraka tsy fandriam-pahalemana nefa izany misy ireo fiara voaroba eny an-dalana eny. Naminana velo arso. Tsikaritra fa maro ireo mpandeha nandritra ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra teo amin'ny zotra nasionaly sy régionaly teto amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana. Amin'ny ankapobeny noho ny famaroan'ireo mpandeha maro ireo fiara-miasa natao mba hampitomboana ny etaetan'ireo mpandeha. Ny tobim-piantsonana amin'ny fasan'ny karana manokana dia voatatitra iara-dalàna tokoa ireo fianakaviana kely izay nandeha nanao vakansa na mpiasa na mpianatra na mpandrandra isan-karazany. Amin'izao fotoana izao dia efa mitododo iverina hamonjy ny asa mandraharaha, ny mpiasa birao, ny sekoly izay hovonjen'ny mpianatra fa hiditra sy ny sisa dia miverina hiakatra ty amin'ny Antananarivo indray izy ireo any amin'ny provinsa tsirairay. Ny tomobile eto amin'ny fasan'ny karana izay mitrandraka ny zotra Mianatsimo sy ny Atsimo andrefana sy ny Atsimo atsinanana dia ampitanteraka ary voatatitra ara-dalàna tokoa ireo fianakaviana kely izay nanao vakansy ireo ary nanao vakansy ampitonina sy ampilaminana ary vitany somatsara izany vakansa izany. Noho ny hamaroan'ny mpandeha miteraka tsy fandriam-pahalemana nandritra ny vanim-potoam-pialan-tsasatra amin'iny lalam-pirenena amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Alatsinainy teo dia nisy tomobile anankiray niala avy any Morondava itododoa aty Antananarivo nitondra mpandeha feno tanteraka dia notafehan'ny dahalo taty Tetezandava zay efa malaza dia malaza tanteraka fa zone rouge dia nasiany vato be ny lalana tsy afaka nandeha tsony ny fiara dia no kapokapohan'izan'ireo tamin'ny kobay kely sy ny antsilava sy ny famaky ny lohan'ny mpamily dia naratra amin'ny mpamily amin'ny ankapobeny aloha dia isorana n'Andriamanitra fa tsisy anana foy fa naratra tanteraka ny mpamily sy ny mpamily mpanampy. Tsara ho marina fa niaina ny tany ireo mpifindra monina avy any Atsimo miakatra ty Andrenivohitra tato ato araka ny nambara ny tompon'andraikitra eto amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana. Nambara ihany koa fa tsy nisy ny fiakarany sarandalana nandritra ny vanim-potoam-pialan-tsasatra. Ankehitriny miroso amin'ny fanatsarana ny tobim-piantsonana tanteraka izy ireo. Tontolony tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia efa nahitana vokatra tsara ny fisian'ny farim-piarovana miisa 10 napetraka manerana no saingim-bola manao ny asa ratsiny ihany ireo dahalo amin'ny zao fotoana izao ny alarana efso. Nilamina amin'ny ankapobeny ny faritra izay efa misy ireo fiarim-piarovana vaovao napetraka saingy mbola manao ny asa ratsiny hatrany ireo dahalo. Raha ny tsikaritra ivelany ireo farim-piarovana no manao ny asa ratsiny ireo olon-dratsy ka manoloana izany indrindra no tsy maintsy nijerevana lamina vaovao indray ny eo anivon'ny état-major ny tafika antony 20 isanjaton'ny asa izay sahan'izy ireo no opération avokoa. Vavy nanao ny mitsidika ireo farim-piarovana sy filaminana maromaro izay niaraka tamin'ny Andriamatoa général ministre ny fiarovam-pirenena. Anisan'izany ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana, mpangalana, matitanana, firenana ary andringitra. Maro ny toromarika izay efa nomena n'izy ireo mikasika ny hampandriana fahalemana any amin'ireny farim-piarovana ireny. Ny volana Desambra 2024 no tsy maintsy tafapetraka avokoa ireo fanovandravitra izay napetraka eo anivon'ny tafika malagasy raha ny tatitry ny tompon'andraikitra. Ka androany no natao ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny mpitantana ny Yves Pibagouna ireo miaramila eo anivon'ny état-majorn'ireo tafika. Izy ireo no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampitanany baiko amin'ireo miaramila. Ny baiko
ampitana amin'ireo farim-piarovana sy filaminana alefany lehibe ny état-major-ndreo tafika. Ao no mikarakara ny fanapahan-kevitra ho raisiny amin'ny alalan'ny ivim-pibaikona misy ao amin'ny toerana endreketana amin'ny ampitana an'izany baiko zany any anivon'ny farim-piarovana sy filaminana miisa 10. Rehefa mahazo an'ireny angom-baovao mikasika ny raha mafampany eto amin'ny firenena zay na misy baiko politika azo dia anjaranay no mamolavola an'izany mamadika azy ho baiko miaramila mety efa any amin'ny tompony andraikitra tsirairay avy. Rehefa azo ka mivadika aty amin'ny ropo-baikona mifanetsena miaramila ireo olona rehetra nahazo fahalalana after ny ropo-baikona organika. Zay zany no apetsika an'ireny olona reny manerana ny nosy manerana amin'ny lavaval'ny nosy na tanan-dehibe na any ambanivohitra. Totosa androany ihany koa ankilany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny major général des armées vaovao sy ny teo aloha. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia miakatra avoroeny ny vidin'ireo akora ilaina amin'ny fambolena any amin'ny faritra aloatra mangoro amin'izao fotoana izao. Tsy araka izany anefa amin'ny vidin'ireo avokatra ka miantso ny tompony andraikitra ireo tantsaha io na saina. Miakabidy avokoa ireo akora ilaina amin'ny fambolena any amin'ny faritra aloatra mangoro amin'izao fotoana izao. Isany amin'izany ny zezika izay antoka ny fahatsaran'ny vokatra miakatra avoroeny. Aleo fognitsy misombo le mpandarazany manolotra le izy dia tsy maka le olona nefa any an-tanina alina tsisy manana raha tsy dreka dia zay mahatonga avomeny teo aloha mitsy valzatsy teo aloha dia lasa tsy mahaliony sara ny vidiny hoy ireo tantsaha vokatra izao vidin'ny akora izao. Antony anairan'izy ireo ny tompony andraikitra mahefa. Ny vola lanin'ny tantsaha-mpamboly vary izay amina tapitrisany isaky ny hektara raha ny fanazavana. Ataotao mba ny kajikajy mandany eo amin'ny valy etsy sy vetsy sy ray tapitrisa eo zany ianao vao afaka hoe mamboly tanimbary ray hektara. Raha ohatra ka anao ny tany dia anao daholo zany le vokatra miakatra fa ny ankamaroany zany dia an'olona ny tany dia na ianao manofa manodididina ny 5 etsy, 9 etsy sy ray tapitrisa anao any zany nofa ny ray hektara. Na ianao miasa dia mizara amin'le tokom-bary. Ny vary azo eo nefa ny manodididina ny tsy haiko 4 tonnes 5 tonnes eo raha dia indrindra zany. Ny zavatra tsara ho marihana koa nefa raha atao hoe miasa eo amin'ny 10 hektara ianao ohatra ny tantsaha anankiray mety isy tany ray hektara, 2 hektara, 3 hektara no tena tsy azahoana vary mihitsy noho ny toetrandro zany zay. Isy fiatraikany amin'ny vidim-bokatra atsoatsy izao fiakarany masonkarena ireo tantsaha izao raha tsy misy ny vahaolana raisin'ireo tompony andraikitra isan-tokony. Maresaka iraisam-pirenena arahi-maso akaiky ankehitriny variant mu variant vaovao izay hita amin'ny tsimikaretina coronavirus hita tany Colombie ny volana janoary lasa teo raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny OMS. Variant izay manomboka mahazo vahana any amin'ny faritra atsimon'ny Amerika amin'ny zao fotoana izao fanadina. Ny volana janoary lasa teo no nahitana ny variant mu voalohany na ny variant vaovao avy amin'ny coronavirus tany Colombie raha nitatitra avy amin'ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Variant izay anisany arahi-maso akaiky ankehitriny izay mahazo vanany amin'ny faritra atsimon'ny Amerika sy ao Eropa raha nambaran'ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Manana ny toetra mampiavaka azy ny variant mu toy ny fahafahany mandresy ny hery fiarovan'ny vatana na ho an'ireo olona vita vaksiny aza. Hatreto mahatratra 7.3 isanjato ny fisian'ny mitsangana variant mu any Colombie raha toka 7.0 isanjato izany ho an'ny Équateur. Misa 4 hatreto ireo variant ahina eo anivon'ny OMS, isan'izany ny variant alpha izay hita amin'ny firenena 3.70 eo ihany koa ny variant delta izay efa miparitaka amin'ny firenena 7.0. Ankilan'izay, variant misa 5 kosa hatreto no arahi-maso ny fivoarany izay ahitana ny variant mu. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity angasanao nanaraka izany mandrosoa sy nadao tompoko.
batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.